ny zavatra atao dia mitandreny anareo za dia mitandro ny filaminana fa ny zavatra navoaka mitandro ny filaminana dia ny hoe amerina ny fandriam-pahalemana eto amintsika hiaro ny vahoaka sy ny fananana jereko tsara fa roandro tao anatin'ny hetsika zay natao iny sy nisy teto amin'ny firenena iny dia mbola nitoy ny fandrovana ary nainga ho atao anatina na ny fiangonana azy dia nezana mihitsy orobaina asany maizina ane zany zao hitatareo tsara zao ho antsika rehetra zao mahazo ny gasy zao manao antso aminareo a vonjeny tanitsika fa mijaly ny hery matanjaka zao manjaka eto Zay mila filaminana fa zay tsy mandeha manao lesety zay zany ny tombotsoanareo dia davine tombotsoanareo dia ny tipanay no olona tsy ekeny itony ny tsindry sy ny famoretana ny vahoaka dia mitaky ankitsy-po ny zony mitaky ny fahaseranany tsy fisin-jiro tsy fisin rano mangataky izay mba vahana izany ny vahoaka dia mitaky ny fanitrana mba ho amboarina izany homena fahafana sy homena zony vahoaka isitaka tsara akehitriny nefa dia zao basy noentiny zareo amoretana tsy mahazo miteny tsisy fahalalana noho izany dia tsy ekena izany mangataky izay mba ho jerena kaiky izao zavatra zao ho vahana ny olona vahoaka izay eo amin'ny fikambanana mpanao asa soa dia miaraka amin'ny vahoaka manao an'izao fangatana sesika izao satria anisan'ny niaran'ny fahavoazana ihany koa ny tenanay tsy manaiky izahay ary niady hatramin'ny farany aoka mba ho jerena ny fiainam-bahoaka masina ny tanindrazana Matena tikangazana daholo sika ty misy nefa raha tsika malala rehefa tsy samborona dia ratsaina dia vonona ho faty malagasy zany fa miankinao miankina aminao miankina amintsika ro avy Madagasikara fa vonona zay tsika sady vonona maendy atsika tokony tsy mety amintsika tsony izy atsika satria zao mety amintsika ve le hery famoretana sa tsy mety ve le famonon'olona sa tsy mety mety amintsika ve mane hevitsika dia samy sabonina fotsiny amizao aty amintsika ny lakilety mijotsika ary mila manana lazinatsika fa tsy mijanona raha tsy tonga mitanjona amekapelana andrajoelona zao zany aloha miaraka amintsika eto ny député ny mpivorom-tany fahatelo miaraka amintsika eto any koa député ny district Nambotra Atsimo etany koa député Bofokotany faefatra Rina Randriamasinoro voalohany indrindra dia miarahaba nareo ao amin'ny nareo ato amin'ny Gol TV dia kopakopa tanàna koa atsika tanora izay génération Z dia any fianaratsoa manantoka tona ihany micro satria mizala fianaratsoa satria tolona iraisana ty amin'ny fitadiavana ny fahafahana eto anivon'ny firenena ny fianaratsora hoarina tamin'ireo faritra hafa ohatra ny somary taratara asaika natory ngasa asaika tsy tapa-kevitra sana n'inona nareo génération zay da no hoarina tamin'ireo faritra hafa ohatra taty orindrina vao hoe iny fa nietsika sy ny fo
ny tena marina ny vahoaka ny vahoaka ny Fianarantsoa dia vahoaka hanjy ary ny anjy ny zavatra hiseho ary mbola manaja ny ray aman-dreny fa ankehitriny dia rahantsika mahita fa efa tsy rariny intsony ny zavatra misy ao Fianarantsoa mba tsy ilazako hoe eto Madagasikara raha ohatra eo anivon'ny mpianatra ny tenanay zao manko de zokiny eo amin'ny fianarana de mahalala tsara ny fampiesonana izay ataony ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny ministère zao tsy teny hoe eo anivon'ny universitaire tsy sidiran'ny président d'université zany fa le promettre maro isan-karazany de ino moa ny zavatra niseho tao Fianarantsoa tam'le fifidianana députation regny agnisan'ny nanohana aray aman-dreny be ny tenanay zao de io ray aman-dreny io zao nanahoana nefa le olona nitoananareo ny olona nitoananay zao de betsaka ny promettre nataony tamin'izahay nilatsaka tamin'izy nilatsaka ho fidiana député mba tsy hilazako hoe niresaka recrutement na mpianatra eo anivon'ny fa olona miaraka amin'ny loko-pitondrana nefa io notoananareo io zany hoe ao anatin'ny volomboasary oui olon'ny fitondrana izy ary zany olo zany de nahazo postena ministre ary izy ny alohan'ny latsaka an'le zavatra io efa ny ministre de ny démissionna izy amin'ny maha-ministre anazy de nanao solombavam-bahoaka ary maro ny fampanantenana izay natao eo ny fijerevana manokana ny bourse na mpianatra ho atsaraina eo koa ny resaka recrutement andao toy izy atsika zay Robertin rehefa aveo fa andao aloha ampandrosotsika ihany koa ny any amin'ny faritra ilazany vaovao zay efa misy any amin'izao fotoana zao miaraba anao de ao na nyfandehany efa tonga somatsara ianao Teo no efa nanandrana nidina andalambe reo mpianatra ny université efa tonga teny an-tena koa ny mpitandro filaminana nanao sakana tafahony zareo mivoaka aty amin'ny ville ny zava-misy am'izao aty Sotema akaiky ny croisement no nanomboka nisy ny fifandonana mafanatra mpianatra sy mpitandro filaminana ka vokatrizay nisy ny olona anankiray voatifatra amin'ny tendany izy io tsy mpianatra fa olona miasa trano manao maçon amin'ny toerana tsy lavitra ny goudron raha vao naheny fo basy ny refidresitra de tena andeha hijery izy nanina de sa voan'ny valany tandro filaminana fa efa lasa ny entiny tomobila lasa ny androva amin'izao fotoan'izao mbola mandeha ny fanenjenan'ireo mpianatra sy ireo zay eritreretina fa mivorivory aty Sotema amin'izao fotoan'izao ataon'ireo mpitandro ny filaminana ny ponina moa tamin'ny jorodoro mijery ny zava-misy mitaraina amin'ireo fitaraina izay ho ataony zay aloha zavatra azo apita vity mahajanga amin'izao fotoan'izao mijerina eo kelikely any zay fa mbola manenjika ny zava-misy iarahana amin'ireo mpanao fitokona setiketena ary mpitandro filaminana izay manakana an'izay fidinana eny amin'ny ville zay mankasitraka atsika Kolo FM Kolo TV FM ao Mahajanga ny tramivatana nampampitan'izay zava-misy eny akanja izay zay zany no any Mahajanga ny ao amin'ny faritany Toliara ihany koa amin'izao fotoan'izao de efa midina eny an-dalambe ihany koa manao tandrozotra manao valala manjoya
zay mitaky an'izay atao hoe manao an'izay hetsika leo de le stage izay averina hoe zay le hetsika nisy ihany koa mifanambarana teo anivon'ny GNZ zay resaka mahakasika any hoe tsy avy amin'ny génération zay da velively ireo lazaina fa solotena ifampiresaka ifampiraraha mitondra fanjakana sy ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa olona voafidy mety hamadika ny tolona izany ianao ihany koa Robertin zay anisan'ny hoe tanora pitarika ihany koa ny GNZ ao Fianaratsoa nisy ny antsoavatra amin'izay hoe fa mahoana nareo vahoaka ny Fianaratsoa to ohatrany tsy mihetsika mihitsy to endry be ianareo nisy ihany avy eo le hetsika natao anefany a nanoloana ny tribunal nanovana nanangana pancarte hoe leo de le stage toerina ny kolikoly ny herisetra tao anatin'izay misy ihany koa hoe mpitandro ny filaminana de miara-dalana amin'izy ireo nefa ny ainoko feo ihany koa ve hoe misy ihany koa ve ny ambana any ambadimbadika any ho an'ireo tanoran'ny université manao ny hetsika. Oui, tena marina zany fipetraky ny fanontanianao zany tena raha jerena dia izy fanlazaiko teo hoe ny tanora génération Z ao Fianarantsoa dia anisany victime amin'ny tsy fanananasa victime amin'ny fampanantenana poakaty de rehefa nihetsika ireo tanora reo indrindrindra misy namana président mpitarotolona eny amin'ny université efa nahavita ihany koa izy io manahaka ny tenanay zao efa nahavita efa tsy ao anatiny fa kosa tsy maintsy miara mitaky ary mandrisika an'ireo zanjy ireo mba hitaky ampilaminana an'le fanovana rafitra eto anivon'ny firenena marina resakinao teo hoe fa ahoana misy tanora nitarika atao Fianaratsoa oui nitarika reo fa nanao fitariana ampilaminana betsaka ane ny pression na menace mahazo an'ny ireo tanora mitsangana tsy manaiky le inona zay sakany menace miainga an'izay ny menace miainga de fampanginam-bava aloha hoe mangina maro sy ny karazany mba tsy ilazana hoe misy fiatsaikany amin'le diplôma sy ny tariny ara eo koa ny fampigajana hoe raha vao mihetsika hoe aklesana de gagazo avy atrany de ohatrohatran'izany zany sy ny karazany de fa tsy haiko hoe izany ve ro atao hoe démocratie eto amintsika Madagasikara ary voizina fa ireo tanora ao Fianaratsoa reo sy ireo mpianatra reo de olona handy angamba ianareo mahalala an'izany Fianaratsoa tsy migrevy zany efa mitsoatra efa tsy zaka zay izy matoa ny tanora ao miakatra fa nisan'le collégion mihiny koa natao menany vahoaka amin'ny Fianaratsoa fampanantenana tanteraka hoe Andriamatoa Filoha zay manahoana nefa nifandraisanareo an'izay ho anareo mpitarika ny GNZ ao Fianaratsoa raha nifandraisako an'le collégion maloha io de fa iarahantsika malala manko hoe atao namboarin'le izy fa tsy olole zavatra tena takin'le vahoaka ny Fianaratsoa meky misy olo hoe mety aminazy io fa raha ohatra hoe raha ny promettre nataon'ny président Rajoelina de tsy ohatran'io collégion io izy io ane tanimbarin'olo ny totorana de mety nanahoana zany ny tompony tambary fa tam'izany hoe nahazo mety nahazo antoka hoe mena tambary vaovao sa hoe totorana tonga de anaovana bodongerina fotsiny ohatra zao aloha atseto mbola tsy naheno hoe misy tanimbary vaovao ny azony olo zay tompony io
fa ny zavatra fantatsiko atseto hoe nalain'igny fandrakana le tanimbarin'olo hanovana an'io collégium io de tsisy toeny eka i raha malala manko ny zavatra misy eo Fianarantsoa misy karazan'olona mahazo tombotsoa manokana ho an'igny tegnany sy ny fianakaviany manao mitary ino ma mitary bato vilambava oui mitary bato vilambava ka izany tsy ekena zany satria tsy tombotsoan'olo tokana na roa ray roa telo ro jerena am'ty zavatra ty fa tombotsoany daholobe raha ohatsy zao tsika mijery an'ny mpianatra université na vita jereo regny petsapotsiny tsisy asa rehefa tonga ny fotoana hirotsaha kofidianana aiza ny andehanan'ny olo kofidiana voalohany tsy maintsy eny andraindrato eny amin'ny mpianatra regny de igny izy manao balarora mipromettre ka maka an'le fony le mpianatra après an'izay izy miteny mamory an'le tanora hoe aiza zay olona vita fianarana rehetra miteny de izao ny atao izao ny atao rehefa azon'le toerana miala izy nanao tsy fantany mandondombaravara aminazy ianao tsy enoany ka eo zao de manentana ny tanora avy eo Fianarantsoa surtout ianareo mpianatra zanjy rahalahy aza manaika hadalain'olo nareo aza manimba fananana fotsiny fa mitakiagny izonareo ampilaminana ary efa tsy rariny zay zavatra iaignatsika amin'izao fotoana izao satria tsy ny mpianatry rery any na ny tanora rery any victime miantso koa zao anareo mpanjara eto Madagasikara rehetra nareo ane tena agnisan'ny tena potika indrindra amin'izao fitondrana izao ny mpamboly jereo 5% ny malagasy moa mpamboly 80% ny malagasy ane mpamboly nefa ny zavatra ataon'ny fandrakana ane tsy manampy tsy mikany mitetika asa ny fambolena izy ara manao concurrent magnafatsa vary izy avy any velany ataony morana anazy de potehina gnan'ny mpamboly malagasy safe raha ohatra hoe magnafatsa vary anao ohatra hoe vary mora anao tsy haiko hoe Pakistan ve sa iza le fagnafarana vary de ataonao dimandrato le izy nefa le mpamboly mba te hivaritra gnanazy ambonimbony inzay kokoa nefa tsy fidiny ny varitra lafo fa nohony hoe fahasarotam-piainana eo koa tsisy fanampiana avy amin'ny fitondram-pandrakana izay amin'ny alalany ministre ny fambolena sy fiompiana zao koa tsy magnometsiny an'izy ireo raha normalement zany ny fandrakana tokony raha tena vonina hampandrosan'ny Madagasikara tokony omena lanja voalohany indrindra ny mpianatsy de ny tanora eo ihany koa ny mpanjara sy ny mpamboly fa nyresaka an'izay ianao tiany ampiandohana mahakasika ny hoe vahoaka amin'ny Fianarantsoa vahoaka endry nahoana nefa ny ianareo ihany koa ny sitraka n'ilay fonja manara-penitra ny ao Fianarantsoa zany hoe ny fitondrana zany mandray ny vahoaka amin'ny Fianarantsoa ve zany hoe olon-dratsy ny betsaka ka nanokafana fonja mena zay anisan'ny kado avy amin'ny fitondrana ho an'ny vahoaka ny Fianarantsoa manahoana ny fandraisanareo an'izay ka io ane raha mifandraisako an'io de tena fanambanina tsy fanasiana dikany hasina maha-olombelona jereo ane tamin'ny fifidianana filoha-pirenena ane Fianarantsoa ny tena be vato indrindra ny fidian'ny président Andry Rajoelina hipoka tanteraka ihany koa ny tanàna ny Fianarantsoa tamin'ny valombin'ny folo sy roa arivo tamin'ny faradoboka oui hipoka tany satria le olon'ny Fianarantsoa de olon'ny fo fa ino moa ny zavatra natreo i Fianarantsoa koa roa province tsy asiany Andry Rajoelina dikany
saiko ny teny an'izany satria nanino moa ny faritany sasany zavatsa hafa ny azony ohatra hoe ataontsika ny tamatavy tsy mialina fa ohatsy agnataoko eto hoe miami de jereo gnany fianakatsoa fonja manara-penitra fianakatsoa ve de mendrika an'izany safe zany ny zanaky ny fianakatsoa aza tia kely aza matina vola madiniky ohatsy hoe maheno zay misy olo solotegna nahazo fampiantsoana avy aty Antananarivo iaona amin'ny président de la république zany ve de atakalinao ny ran'ireo tanora efa nitaky ny zoany zay ny voatifitra novonoiny reo zandary ary zao koa mbola tsy mahalala hoe zandary mavereo sa milisy mbola point d'interrogation ary izao eto dia tsy hoentina amin'ny fakahalana olo sagnatsian'igny vava fa manentana amin'ny zavatra hita sy rariny iaignatsika asa tsisy jerentsika fianaka ino mba asa misy amin'ny toerana misy atsika io fianakatsoa tsisy nareo ny nampanantenana ny valomben'ny folo sy roa arivo misy an'ilay hoe fanomboarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro zay ampiditra tanora betsaka ao amin'ny faritany fianaratsoa tanteraka ve zany tsy tanteraka zany ary zany ane zavatra tsy tokony avahiny atsika satria i président ne efa tsaiky efa manana kopy mihitsy izy amin'ny resaka fampanantenana io e zany hoe fampanantenana tsy tanteraka tsy tanteraka mba tsy ilazako hoe prokaty le zavatra lazainy ka io mihitsy tokony hoe hahatonga an'ireo tanora sy ireo mpiasa mpanjakana ihany koa victime agnatiny io tena victime misy ane mpiasa mpanjakana tena manao gn'asany manao gn'asany tena mahafinaritra be sarotra be hanendrika anazy regny fa ireo regny tsy mpanapaka fa ny tiana oviziny eto manko de tomponanjay mpanjakana mahefa avy aty ifotony na le olo niteneniko teo ane ndatsaka député zany ane olo tomponandraikitra izy ministre ane izy ka normalement ny tanora ny mpianatra raha ihetsika satria le zavatra nampanantenainao tsy tanteraka ary anao manao be marenina ary en plus ny tena loza ty resaka fivoizana fampiadina ny samy civil ty satria misy ane olo karamaina mino zao fa tsy vokatsy ny fony reny fa noho ny hoe sitrany ahay mba hitany hoaninao androany de oui zay mihitsy vola ho azonao androany laninao androany fa ty firenena ty mipetraka ary hoaniny taranaka faramandimby ary fotoanantsika zao aleo omeo an'izay olo manapahizana koa ny fitantanana ny firenena fa ay ave de ataoko atsantsanjo ary lasa ny fitondrana firenena am'izao ohatrany hoe fitondrana orinasa satria ino moa mahatonga anahy miteny an'izany tao anatin'ny 40 taona ane le mpitondra tsy mba ny haino na nijery anyresaka sosialim-bahoaka izany tsy mba niresaka an'izany sosialim-bahoaka izany fa inona ny zavatra nataony ny zavatra mahafinaritra ny okotokotony voalohany toy ny hoe hôpitaliny manara-penitra tsara regny zao tsy hanao n'regny ratsy fa moa ave mba misy piasa sa moa ave sa zakany malagasy ny fahefa mividy nio hôpitaly manara-penitra ka eto zany zao de manentana atsika tanora tsy ankanavaka na mpianatsy io na tanora efa navita fianarana na tanora malagasy rehetra na mpiasa mpanjakana mba mitongava saina am'izay
fa tsy raha an'olo toka anaty Madagasikara aty fa isika rehetra ny tompony indrindrandrindra ianareo tatsaha ianareo tatsaha dia agnisan'ny montaire magnafaka ny Madagasikara amin'ny fantsana satria rehefa dofaka le vokatra avy any aminareo dia mahaleo tena ra-tsakafo isika